Ampifaliana indray tompo lasity mpivavy no iarabako anao izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ao amin'ity aliny zoma ity ankasitrahana ny fanaranao ny fahitalavitra ankasitrahana ny rano ihany koa ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina teo tonga sindray azy atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ao amin'ity any ity fandaharana izay anasantsika vahiny resahana ny tontolo politika ny toe-karena ary ny sosialy eto Madagasikara ka dia asiako ampiavaninao tsy saraka aminay hatramin'ny farany vahiny fandaharana ho amin'ity alina ity ny filohan'ny Alliance Voargasy Andriamatonja Antora Zakamanarina manasana ho ary tompoko andro eto amin'ny plateau. Indray tompoko ary tonga soa atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour. Miravanao melika dia nirava ny Real TV sy ny mpanaraka azy manerana an'izao tontolo izao. Ankasitrahana feny ny fanekenao ny fanasana atao anatin'ny fandaharana Andriamatonja Antora Zakamanarina voalohany ihany koa no ivahiny ananao eto amin'ny plateau ny Real TV Madagasikara ao amin'ity alina ity mahafaly anay ny fanekenao ny fanasana satria manoloana ny toe-draharaha manoloana ihany koa ny ataontsika hoe ny position an'izany Alliance Voargasy zany elaela tsiray inona fandraisany fijery antsika ny tokantrano andra nandefa fampahafantarana ihany koa izay androany ety am-piandohana mialohan'ny tena dirantsika amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy itodika kely amin'ny filohan'ny fisamonim-pirenena Alliance Voargasy anao Andriamatonja Antora Zakamanarina raha nafantarana an'izany Alliance Voargasy izany dia niresaka matetika indrindrandrindra moa ny tontolo iainana sy ny odidiny tato ato nefa atao nangingina ihany ny Alliance Voargasy taiza foana Andriamatonja Antora Zakamanarina eo ihany koa raha iverenantsika ny tantara araka nambaraka teo anisany fantatra tamina fisontonana lakilosy ve sy ny fampanenoana lakilosy ny amin'izay lafiny ara-tontolo iainan'izay nangingina Andriamato filohan'ny Alliance Voargasy. Tena marina raha ny tantaran'ny Alliance Voargasy no resahantsika moa dia izay nitsangana tamin'ny 2024 vokatry ireny fanondranana tsy ara-dalàna ny Bois de Rose teto Madagasikara ireny nataona fanjakana Ramosesy moa izany ilay voahongana sy ilay nanongana tamin'ireny fotoana ireny dia nahateza tamin'ny malagasy maro ireny zavatra ireny rehefa nazavainay dia nitsangana tamin'ny Oktobra 2009 ny Alliance Voargasy nitory ny fanjakana tany amin'ny Conseil d'État no asa nataony voalohany tamin'ny Novambra 2009 tory tany amin'ny Conseil d'État zany dia nanomboka tamin'ireny moa zany dia noho izay zavatra zay satria izay ny firaisamonim-pirenena nitory ny Conseil d'État nitory ny fanjakana voalohany indrindra dia akoatra amin'ny Bois de Rose moa be da be ny zavatra tsy maintsy sahanina moa zany atao ny resaka rano, resaka jony, resaka renakibon'ny tany dia resaka tany ihany koa miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena namana hafa. Tato ato nangina hozy ianao tsy tena hoe azo atao hoe nangina fa tsy nivoaka tamin'ny télé angamba ny tena marina fa miteny foana izay mandray ny andraikiray satria ny andraikitra raisina moa amin'izany firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy zany ao zany ny resaka hoe fanaovana ny fanambarana ny firaisamonim-pirenena isan-karazany na tontolo iainana io na hafa dia ao koa ny resaka momba ny fitsarana amin'ny resaka raharaha tontolo iainana ny resaka fanamafisana ny fahaiza-manao ny firaisamonim-pirenena sy ny sokajy hafa satria izay dia miara-miasa amin'ny officier de police judiciaire isan-karazany sy ny OSPJ any amin'ny fitsarana sy ny amosehatra ny ady amin'ny kolokolo zany dia ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ilay resaka adisika na haitako izy tia zany plaidoyer interpellation ataon'ny mpisintona lakilosy rehetrarehetra tato ato azo lazaina kosa aloha fa tsy dia misy vaovao firy momba ny tena hoe fanondranana na fanaovana trafika ny farany ireny zao tamin'ny heritaona anisan'le député tratra ireny sy sisa fa tato ato roa volana lasa zay nisy tratra ihany tany avaratra sy nanana tany zany fa ao anatin'ireny fivorim-be misesisesy tato ato ireny dia manao ny ahitaka ihany zay satria anisan'ny ahitaka tokony atao hoe amin'izao fotoana izao ny tsy famaizana maromaro zany le olona ambony manana toerana izay efa nisatrana rehefa niditra tribunal mihitsy fa tsy fantatra mihitsy izay vokany dia izay no anisan'ny zavatra nyteneninay tany amin'ny assise-ny environnement ny hoe tokony araha maso ireny tsy famaizana ireny fa ny tsy famaizana an'ireny ny olona tena alohan'ny mpisorony ireny no mahatonga ny olona rehetrarehetra manimba ny arena voajanahary sy ny tontolo iainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny fa atao ihany koa moa ny hoe misy ny famatsimbola izay miakatra midina dia io zany anisan'ny hoe somaro tsy ampy kely ny enti-manana zany tao efa manomboka miverina izy amin'izao fotoana izao dia antenaina moa zany fa misy fiara-miasa indrindrindrindra zay foana moa ny antenainay na amin'ny fitondram-panjakana na amin'ny sehatra tsy miankina na amin'ny samy firaisamonim-pirenena.
Tsy maintsy ndraisantsika kely satria anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandaharana ihany koa Andriamatoandranto raha zaka manarina namaivay ihany ny fanakianana sy ny ataontsika hoe fisokajiana ny firaisamonim-pirenena tato ato raisitsika fotsiny ny manoloana ireny karazana aitaky sy ataontsika hoe fisontonana lakolosy hoentin'ny firaisamonim-pirenena ireny dia anisany nisy mihitsy moa tokony andraikitra eto amin'ny firenena nilaza ny firaisamonim-pirenena ho tompon'ny fanakianana manoloana ny zavamisy kanefa tsy mandray ataontsika hoe action zay ngamba ny malaza azy mialatsiny amin'ny teny vahiny inona ny azonao avaly satria ianao ihany koa nisan'ny mpikambana anivona ny firaisamonim-pirenena mpitarika anivona ny firaisamonim-pirenena manoloana an'izay tompoko tena marina zany satria ny firaisamonim-pirenena ny firaisamonim-pirenena zany sokajy anankiray tao amin'ny fiarahamonina ivelan'ny politika sy ny sehatra tsy miankina dia anisan'ny asany manara-maso ny asa-panjakana dia ohatrany hoe normal ihany raha ohatra miteny dia efa misy tsy miady fa aza dinoina fa zay moa na antsady ananarana amin'ny firaisamonim-pirenena namana zay manao an'izany foana zay koa makasitraka rehefa misy zavatra mety zao zay zao nakasitraka ny hoe ny fanapahandohan'le fanjakana teo rehefa narodany tanora le izy makasitraka zay ny hetsika ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao amin'ny resaka jiro sy rano makasitraka zay ny fananganana ny conseil économique social et culturel zay efa natosika efelabe ny raha nytolona teo dia zany tsy misakana kosa koa rehefa misy tahirikevitra amin'ny tompona sy ny position politique anay satria zay ohatra zao amin'ny resaka fanavozana zao tamin'ny novambra tamin'ny herintaona le zay firaisamonim-pirenena zay niaraka taminay tao amin'ny mouvement roa moa zany dia nanome sosikevitra hoe tokony hisy ny atao hoe préconcertation zany hoe ifampiarana amin'ny malagasy rehetrarehetra zany ao anatin'ny 2 herinandro izy dia tokony vita tamin'izany ny hoe ahoana ny fomba hitondrana ny fanavozana inona ny lahadinika atao mandritra n'izany fanavozana zany inona ny toetra na ny charte ny refondation zany mandritra n'izany fotoana zany tsy neken'ny fanjakana moa le izy dia toy ihany ny raharaha ankehitriny dia samy nanao ny concertation any teny daholo ny olona rehetrarehetra zay koa manao amin'izao fotoana izao zany dia reny ka mandraisitsika hoe préconcertation fa rehefa tonga ny fotoana hoe anaovana le concertation iraisana miaraka tarita fitondram-panjakana sy ny FFKM sy le comité de pilotage ny primature dia efa manana ny hevitra izany zahay betsaka ihany koa ny manasokajy ny firaisamonim-pirenena hoe lasa tafiditra ao anatina politika lasa manao politika manana fironana ara-politika ve ny firaisamonim-pirenena tena manana fironana ara-politika amin'ny firaisamonim-pirenena ny olona rehetrarehetra ny mendrika manao politika daholo rehefa manana hevitra zany ianao anatsarana ny fiainam-pirenena sy arovana ny sohombonana dia efa manao politika zay fa le mpanao fanaovana politika eto amintsika tsy fandraisana zany dia le mpikambana nanakatoko politika hoe mpanohatra ihany koa na mpanohana tsy mpanohatra tsy mpanohana zany ny firaisamonim-pirenena zay dia miainga amina tahirikevitra amin'ny tombona dia milaza ny hevitray mikasika an'izany raharaha zany fa misy mpanao politika fa misy koa firaisamonim-pirenena mihevitra anazy mpanao politika sy mpanohatra ilya société civile société civile fa ny tena zavatra nanarana tsika firaisamonim-pirenena foana dia miainga amina tahirikevitra tombony tsika ary mifampira rehefa miteny zany fa misy ka mpanao politika 500 ny zavatra lazainy ihany ny tena marina fa ny ambony vironony fotsiny andresen-dahatra ny olona Resaka momba ny fiainam-pirenena ny Andriamatoa filohan'ny Alliance Vargasy teo anisan'ny resahanao teo hoe nankasitraka ny tokony zava-nisy teto amin'ny firenena rehefa nietsika ny tanora manoloana ny fitondrana teo aloha ty amin'ny ataontsika hoe volana Jolay isika sy volana ny fitondrana fanavozana raha ataontsika indray mijery Andriamatoandranto Razakamanalina manahoana ny fahitanao ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fitondrana fanavozana amin'izao fotoana izao zay le nilazaiko teo zany raha miresaka fankasitrahana zany aloha miaina n'izany daholo tsika efa tsy nisy tolona tena fampijaliana be raha hatramin'izay zany ny resaka ara-tontolo iainana koa nanomboka ny ena ny eloka mahakasika ny hoe fanondranana sy ny sisa ireny dia eo koa ny resaka fasahiany ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany amin'ny firesahana n'ireo olona manao ampimamba ny harem-pirenena amin'ny ankapobeny fa amin'ny lafiny anankiray kosa somary ohatran'ny mihisatra ihany ty fanaovana fikaonan-doha-pirenena ty ampidirina ny FFKM ohatran'ny voaka kely dia niditra indray dia nasiana comité de pilotage manatenitsika zany fa hizotra arakin'izy zany le izy ary le fotoana efa manomboka mampiritreritra amin'izao fotoana izao satria raha reo fifidianana isan-karazana anisan'izany lalam-panondrena tafiditra ao anatiny dia tokony efa lasa milohan'izao tsika zay efa namometanana foana ary vonona ny amometanana zany dia azo atao hoe miazoazo eto tsika zany mbola tsy fantatra zay tokony atao amin'izao fotoana izao fa zay firaisamonim-pirenena vonona ny amometanana hatrany
nametraka an'le hoe roa taona rehefa niditra tamin'izay fionan-doham-pirenena izay any ianao nametraka an'le hoe roa taona nijoroan'ny fitondrana fanavaozana raha ny ataontsika hoe endrikendrika fionan-doha andrasana sy fitondrana vahaolana processus nandrasana ve mety ho ampy izay roa taona izay fomba fijerany Zahotra tsy dia mintsony hoe ho ampy le fotoana raha mbola tsy manomboka zao le fionan-doham-pirenena zany satria fantatritsika hoe tsy maintsy io zao zavatra resaka anankiray ohatrany manahirana anay ary zay moa natonga n'le tokony andraikitra anankiray nitery hoe mpanakiana fotsiny ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao politika sasany ozy eo amin'ny resaka hoe fanaovana ny liste électorale sy ny processus électoral ray manontolo zay ny tenenanay tamin'ny volana novembre 2025 ndao ifampiarana ny fomba hitondrana satria nandrafitra hitondrana ny io ary ny tokony eritreretina hoe tokony apetraka ihany vele teo sa tokony tsoahana sa tokony soloana ny olona sa sy ny sisa tokony ifampiarana zay zavatra zay dia raha zay zao ny vita mialoha zay fampiarana zay tokony ifampiarana aby zany ny zavatra rehetra atao ny tena marina tokony mivoaka avy amin'ny concertation zao normalement ny zavatra rehetra ho atao zao tsy mivoaka avy amin'ny concertation zany zavatra atao amin'izao fotoana zao zany fa tonga dia fanapakevitra le androm-panjakana fotsiny fanapakevitra olona vitsivitsy ihany manao any zavatra amin'izao fotoana zao dia mampiay azy zany le izy kanefa mbola tsy kivitsika zany hatramin'izao fa ingany iroso aingana le surtout le concertation communautaire voalohany iny zany aloha iny ny tena heriny zany satria heran'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny dia mananteny zay fa ho tonga any amin'ny tanjona nandehanana na dia azakazaka be ary le izy satria ny fanaovana zany lalam-panorenana zany tsy tokony ho vita mora zany fa mila fionan-dohany rehetrarehetra mihitsy efa manana drafim-piarana zay zao efa manana karazana drafim-piaramonina satria firaisamonim-pirenena dia mieritreritra fa rehefa vita ireo fionan-doha ataonay ireo eny amin'ny faritra rehetrarehetra dia isy karazana boky fotsy zany ho avoaka amin'ny firaisamonim-pirenena zao ny hevitray momba ny lafiny rehetrarehetra amin'ny firenena indrindra koa momba ny resaka haitondra sy rafim-pitondrana mety isy eto Madagasikara. Rehesantsika mihitsy izay votoatiny mety tao anatin'ilay fionan-doha amin'ny firaisamonim-pirenena teto amin'ny faritra Analamanga moa iny notanterahana nandritra ny 3 andro iny fa rehefa niresaka fionan-doha nasionaly ihany isika teraka resabe ihany koa amin'izao fotoana izao ilay resaka hoe dialogue politika fionan-doham-pirenena misy mahasamy hafa azy ve manaona ny fomba fijerin'ny firaisamonim-pirenena izay ataontsika hoe endrika fifampiresahana fifampidiniana politika etsakilany ny fionan-doham-pirenena izay. Zao ny resaka hoe dialogue politika somary manahirana anay ihany mieritreritra an'izy io satria ny eritreritry ny olona amin'ilay hoe hanao dialogue politika dia hoe resaka fionan-doha ny mpanao politika fa aza adinoina fa tsy mpanao politika ihany no mponina eto Madagasikara atao hoe avitsiana mponina eto Madagasikara ny mpanao politika mizara telo mazava tsara ny vondron'olona misy eto amin'ny firenena dia ny mpitondra sy ny mpanao politika ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena ka raha ilika ny sehatra tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena dia eo sahirana betsika fa lasa tantara amin'ny mpanao politika indray foana no tohizany eto amin'ity firenena ity zay mahatoky ny fahendreny ny olohan'ny fanavozana satria izy ihany koa no nanosika ny fitsanganana ny conseil économique social et culturel izay sehatra misy ny hery velona rehetra ivelan'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana fa tsy manapa-kevitra moa io androm-pirenena anankiray io dia iny zany tokony efa sarany hoe misy fampiarana taloha koa zay amin'ny firaisamonim-pirenena anay zany ny sehatra tsy miankina hoe misy an'ilay hoe dialogue public privé misy an'izay ihany zareo ohatrany famaly moa reo zao tao tamin'ny fanjakana fa ny firaisamonim-pirenena tsy mba manana an'izany sehatra ifanakalozana amin'ny mpitondra zany mihitsy zany mahatonga an'ireny ankizy ireny midina an-dalambe satria tsy sehatra ahafahany miresaka zany mahatonga anay ohatra hoe any amin'ny resaka any amin'ny ambasady zay na any amin'ny PTF no resaka satria ny ray aman-dreninay zany tsy mba mihaino anay mihitsy dia izay no mahatsara ny fitsanganana io conseil économique social et culturel io fa zao verina any amin'ilay dialogue politika ahako tsy tokony ny mpanao politika irery ihany no manapa-kevitra momba ny fiainam-pirenena satria atsika rehetra ny firenena firaisamonim-pirenena na manakina izy na tsy manakina amin'ny fiveran'ny olona azy momba ny firenena ihany ny zavatra rehetra tapahany. Anisan'ny manaiky ve zany anisan'ny milaza ve zany Andriamatoa Andranto Razakamanarina androany hoe tsy miankina amin'ny mpanao politika irery ny fiainam-pirenena manoana foana le teneniko hoe GPS ho an'izay mahafantatra anazy zany hoe gouvernement privé société civile rehefa miteny tsika hoe gouvernement dia tena le force politika rehetrarehetra zany nampanohatra nampanohana na ny androm-pirenena androm-panjakana isan-karazany
dia rehefa midika hoe secteur privé ny famazava ho azy dia ndraindray mantsy rehefa na ny gouvernemanta na ny setra tsy miankina tafiditra ao anatiny dia indray vola fotsiny ao an-tsainy na performance économique fa le lafiny ambony rehetrarehetra lasa zay manao anazy le soiom-bonana rehetra zany na ara-tsosialy io na ara-kolotsaina na ara-tontolo iainana dia ny firaisamon'olom-pirenena indray reny ataoko sarisary fotsiny ary amin'ny taratasy soniavina ry fa tsy tena tanterahana dia simba le firenena amin'ny ankapobeny. Nisy le hoe conseil économique social et culturel teo izavy moa zany no mpikambana ao anatiny manahoana ihany koa midingana natao zany tao anatiny izay fijoroana zay mety tsara natao efa 5 taona lasy zahay zany nanao haitaky mahakasika an'izy io dia tamin'ny fitondrana rajoelina moa tsy nentiny mivoaka tamin'ny vavany mihitsy le hoe CEC dia tsy nety tafavoaka ilay izy nefa ao anatin'ny article 105 amin'ny constitution fa ny vao tonga kosa ny filoha Mikael Andrianirina dia tonga dia ozy hoe vonona aloha atsangana io satria tena marina zany le niteneniko teo hoe le hery velona rehetra tao amin'ny firenena ankoatra ny mpanao politika tsy mba afaka mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra mihitsy dia zay no nananganana izy raha ny lalàna navoaka amin'ny volana lasa teo navoaka ny député ny assemblée nationale izay isorana ihany koa namoaka an'ilay izy aloha dia 270 no mpikambana ao anatiny zany conseil économique social et culturel zany dia misy 12 ny anjara ny firaisamon'ny pirenena dia misy sokady avy eo zany ny syndicat ao ny sehatra tsy miankina ao ny tanora sy ny mpianatra ao zany dia misy solotena koa avy any amin'ny faritra dia mahazava-dehibe an'ilay izy moa raha mivoasoratra any io mbola andalo avis de constitutionnalité ary amin'ny ACC dia ny atsasaky ny mpikambana dia tanora ary ny atsasaky ny mpikambana koa dia vehivavy mbola tsisy androm-pirenena misy ohatr' izany eto amintsika dia tena zava-baovao mihitsy io solotena ny malagasy rehetrarehetra. Anapa-kevitra ve zany ty toko hoe rafitra ve ny azoko ilazana azy ty anapa-kevitra momba ninona andinika momba ninona ihany koa io CEC io zany tsy sehatra fanapahan-kevitra raha manapa-kevitra io dia tsy miditra ao ny firaisamon'ny pirenena satria tsy anjaranay zany fa anjaran'ny fanjakana fa sehatra zany eo fandiniana sy fanaraha-maso fotsiny ihany zany hoe raha misy zany karazana hoe volavola andalana zany dia tokony andalo ao avokoa zany dia mahatsara anazy koa toy ny resaka ataontsika rehetrarehetra le hoe fitakin'ny vahoaka zany le pétition citoyenne ihany koa anisan'ny mandalo satria ao anatiny ao ny société civile ao anatiny ao ny GNZ ny syndicat sy sisa zany dia ao izy ny mandinika an'ireny dia omeny ny fotoram-panjakana na ny androm-panjakana sahaza azy zany dia volavolan-kevitra satria possible koa misy ny enquête na recherche atao zany mandritra ny fotoana izay mety ho ataony manokana dia atolotra any anjaran'ny fanjakana sy ny androm-panjakana amin'izay manapa-kevitra rehefa miteny izy hoe tsy mety zavatra sosikevitra ataonareo ty dia tokony mba hamarinina hoe izao tsy mahampity azy fa tsy ohatran'le zay masa manahirana tamin'ny ary amin'ny mpanao politika ary amin'ny assemblée nationale ohatra ary mampalahelo izao anisan'izany reo solombavam-bahoaka izay niala laharana tao amin'ny ny atoko nisy azy satria misy an'ilay discipline de parti dia rehefa raikitra ny hoe fifidianany article rehetrarehetra ao anaty lalàna dia misy anankiray rehefa misolotena voafidy rehefa mikapokalatavatra izy dia atsangana nanana dia tsy maintsy manangana ianao satria tsangatanana ny ao amin'ny antenera-pirenena dia hitan'ny havanao ianao zany ianao hoe ohatra hoe arina koa ny olona avy any amin'ny distrikany zany zao ohatra hoe tsy tokony mety amin'ny distrikany le zavatra anankanany tanana tsy maintsy manangana izy fa aty amin'ny CESC zany malalaka be ianao ary aza-donoina fa ny session ny plénière ny CESC dia azo ny vahoaka rehetrarehetra jerena foana any amin'ny commission ngambany mety isy ianina kely fa le izy io moa zany ny tontolo iainana tafiditra ny ady mafy zay mba ho tafiditra ny tontolo iainana satria raha ny voasoratra any zao dia akoatra ny filohany ioratenimera pirenena anankiray io na hoe androm-pirenena atao hoe androm-pirenena fa tsy atao hoe androm-panjakana dia misy vice-président anankiroa izy dia vice-président iray miandraikitra ny toekarena sy ny sosiala ary ny anankiray miandraikitra ny tontolo iainana sy ny kolotsaina. Ny artista koa tafiditra ao anatiny sy ny média sy anareo média. Entoko resantsika amin'izay no mahakasika ny fianadom-pirenena régional moa ve zany no azo ilazana azy ho an'ny faritra Analamanga Andriamatoa Ndrando raha zaka-manarina nisy any telo andro iny ny arahanareo vondrony firaisamon'ny pirenena zay ngamba no malaza azy ihany koa azo fantarina inona avy ihany koa moa zany no tena notapahana ve sa no dinihan'ny firaisamon'ny pirenena tao anatin'izay fikoanan-doha zay no heverina ihany koa fa lahara-pahamehana satria ao anatiny hoe fitondrana fanavaozana tsika hitondrana fanavaozana ihany koa inona no heverin'ny firaisamon'ny pirenena fa
tokony ilana fanavozana ka ny diniana atao anatin'izay fikanan-doha le izy zany malalaka be zany le resaka fa tsisy zavatra tonga de niterena hoe tsy maintsy zao no atao de zao tsy maintsy hovoakan'izany fa tsara mariana ihany moa zany a fa mitety mifaritra rehetra zay am'izao fotoana zao a efa faritra 4 ny vita de faritra 5 zany a ity natao teto Analamanga nandritra ny 3 andro ity tany amin'ny faritra tany a eo amin'ny olona 70-80 eo zany hoe solitenana firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra zany a no tonga mivory fa teto Analamanga de nahatratra 50 zany de tonga atao daholo moa ny firaisamonim-pirenena amin'ireo distrika misy ao Analamanga ny zavatra ny diniana atao de arak'le resaka natao reo zany a de zavatra mahamay an'ny vahoaka izy ihany namoaka an'le inona ny lahadinika ao atao de anisan'ny voasoratra atao zao ny diniana mafy tao ny resaka ady amin'ny kolikoly a resaka fangalara-tany a ny resaka fahasalamana ny resaka momba ny fanabeazana amin'ny ankapobeny a de ny resadresaka koa zay tany amin'ny faraparany momba ny hoe ahitondra sy ny rafitra tokony hitondra sy ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ny firenena ohatran'izay le izy amin'ny ankapobeny dia namoaka viana zay tsy maintsy mamoaka viana foana moa zany a any faritra rehetrarehetra ho an'le faritra sy ho an'ny firenena de zay le teny amiko anao hoe amin'ny herinandro zao a ny faritra Bongolava sy Tasy no atao de rehefa vita izy rehetrarehetra de zay ny amoahanay firaisamonim-pirenena hoe karazana hoe tetikasa pirenena mihitsy a projet de société zany a atsoina hoe boky fotsiny livre blanc. Anisan'ny nambaranao teo zao ny resaka ady amin'ny kolikoly raha mijerytsika ny fivoarany zava-nisy teto amin'ny firenena anisan'ny mbola takaitra mipetraka le fisiany trangana kolikoly iny moa farany teo zao raha tsy resaka fotsiny sika ny filohan'ny fanavaozana mihitsy ny milaza fa mila iadiana ny kolikoly ny prime ministre ihany koa anisan'ny manamafy an'izay matetika aiza ho aiza ny lalantsika ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly zay inona ny ataontsika hoe hitan'ny firaisamonim-pirenena fa tena mbola sakana tsy napiroso atsika atao anatin'izay satria izay mpitondra mifandimba miresaka foana hoe ady amin'ny kolikoly aiza ho aiza sika ty amin'ny taona 2024 toko efa hevitry ny firaisamonim-pirenena anisan'izany ny alliance vargasy moa amin'ity resaka tontolain'ny Nasarena Voajanahary ty a zavatra anankitelo lehibe a no manimba n'ity firenena ity ny anankiray a io kolikoly tandravatokoditra atsika io de ny anankiray a tsy fisiany ny fitsinjaram-pahefana de ny anankiray fahatelo a ny tsy fisina viana lavitresaka iraisan'ny malagasy ny viana ito amintsika de viana n'le mpitondra fa le mpitondra tonga foana de lasa izy de lasa ny any de miova indray de miamantra any de ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana efa fantatrao zany zavatra zany sy ny ohatran'ny 700 ny tetibolam-panjakana foana no mba omenan'ireo 1690 commune sy ny région 420 misy eto Madagasikara reto fa ny kolikoly raha verina amin'ny kolikoly tsika de mbola misy an'izay koa le hoe misy a ao anatin'ny système anticorruption eto Madagasikara de misy izy institution anankidimy eto Madagasikara efa 4 taona zay efa 10 taona mahery 20 taona ary ny sasany fa le tahan'le kolikoly to tsy niaina mihitsy de io moa zany efa fanamarena efa nataoko amin'ny système anticorruption teto hoe tsy le asa atao le soritra asa atao no tena tokony amay fa ny fiatraikan'le izy eto amin'ny fiainam-pirenena satria tsy mbola tafavoaka mihitsy tsika hatramin'izao ary io no tena manimba an'le firenena de ny prime ministre amin'izao fotoana zao moa de tao anatin'ny système anticorruption ary ny samifina de manana fifandraisam-piaramiasa amin'ny alliance vargasy tahaka ny Bianco any koa de zay ary misehatra misy anay zay moa de tena miady mafy mihitsy ary mahita vokany zany amin'ny ankapobeny misy fanatsarana satria za zao miteny anao hoe zay le miara-miasa amin'ny gendarme polisy ny douane ny eaux et forêt sy ny fitsarana fa betsaka amin'ny mpanao kolikoly fa misy mpiasa-panjakana tena mijoro amin'ny maha izy azy kosa de reny zany eritreretina amin'izao fotoana zao tokony ao anatin'ny paikady zany tokony mba avondrombondrony reny olona mba mijoro reny satria ny olon-dratsy zany no mivondrona sy manam-bola be foana fa le miady lasa ohatran'ny resy indray izy eny an-dalana zany de zay anisan'ny hoe tena tokony ho amafisina zany amin'izao fotoana zao de miverina any amin'le resaka anankiray ny fitsaranany reny tokony entina hatrany amin'ny farana zay de mare ohatra hoe ao amin'ny PAC zao ohatra le aferana ny kolikoly amin'ny ankapobeny moa zany rehefa tonga re amin'ny cour suprême ary de cassé foana tena marina vetsy any tsara avoaka zany zavatra zany de mamerina ihany keo hoe maro ireo olona ambony ary mbola misy manana toerana ary amin'izao fotoana zao zay manana raharaha
amresaka kolokolo sy ny fanondrarana tsy ara-dalàna rehetra eto Madagasikara nefa toa mbola mahazo toerana ihany amin'izao fotoana izao. Tokony ho diovina zany io zavatra io manomboka zao hoe misy miteny hoe tokony foanana daholo malagasy dia ny zazakely an'izay no avela satria any anaty rahantsika kanefa aza-donoina ry mendrika fa ny firenena mandroso eto ambonin'ny tany dia ny olona izay mitazona ny disiplinina tsika tsotra zany fa le kolokolo ny anaty anaty rahantsika tokony mirahina za rehefa miresaka amin'ny ny fotoana ny voro ny gendarme ny polisy ana tany Antsirabe niaraka nanao fiofanana taminay dia teny tsotra mihitsy aho hoe le fanaovanareo hoe manaka-dalana sy maka-volan'olona ireno raha reny no ajanontsika ka tena miara-mironotsika miady amin'ny tena kolokolo satria raha resaka volamena zao 20 taona isa-taona no tonga ny Dobay raha marina zany 20 taona zany efa ho atsasaky ny teti-bolam-panjakana eto Madagasikara ka manina raha tazomina dia tantanana satria ny eto Madagasikara zany verany amin'ny tontolo iainana satria miditra amin'izay koa le kolokolo zany raha marina ny Madagasikara fa tena manan-karena kanefa malagasy mahandra inona moa mampanan-karena antsika ny arena voajanahary-tsika mampanankarena antsika tsika zany dia tafiditra amin'le 17 manan-karena indrindra amina arena voajanahary eto Madagasikara amin'ny tanany 700 ny biodiversité eto ambonin'ny tany tsika kanefa tsika mahantra indrindra amin'ireo 17 ireo ny olona nay namadika an'izany ho arena daholo ho arena maharitra zany fa tsika tafajanona eo ihany dia zay tena mino tanteraka mihitsy zany atao amin'ny Alliance Vargasy fa raha vita ny fahaiza mitondra ny arena voajanahary eto amin'ity firenena ity tafiditra amin'izany ny arena kibon'ny tany tsy mena 3 taona ity firenena ity dia mandroso. Soany amina rafitra président ny olana satria miresaka an'izay ohatra fotsiny zao mety hoe milavitavitra ny kolokolo fa any amina resaka fanodikodinam-bola hitantsika reny tatitra ny fitsarana momba ny compte reny efa taona tany aloha reny mivoaka ny tatitra manahoana ny fandraisana andraikitra nefa tao anatiny izay fotoana ny tantanan'izay io mantsy ny somary anakanana kely ny eo amin'ny ny antenimieram-pirenena rehefa niteny zenjeny tokony foanana ny antenimieram-pirenena dia niary tena be ry zareo nefa tsy navita ny asany koa izy raha ny tena marina zany satria ny anisan'ny mahatonga zany efa taona tateorina dia le loi de règlement zany tsy mivoaka tsisy mahita ahoana ny fomba anekeny antenimieram-pirenena amin'izany ataony ny fanjakana tokony misy motion de censure mihitsy zany raha zany ny zavatra tokony misy rehefa mamoaka loi de finance ianao tokony herintaona aorianany iny dia mivoaka ny rapport zany hoe loi de règlement zany dia efa taona ve tsisy loi de règlement mivoaka dia zany ve dia mba ho eken'ny saina izy zany zavatra zany hoe ny zava-misy eto amintsika zany dia bakeon'ny gouvernement foana ny assemblée nationale le zay ny zava-misy dia manjary tsy manao ny asany le izy fa miresaka rafitra ihany ianao fa amin'le resaka hoe ny arena voajanahary no amonjy antsika eto dia zay zany dia manao atsisika mafy zao hoe tokony hamafisina mihitsy zany larana misy ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana ao anatin'ny constitution. Amin'ny fomba ahoana ny ametrahana an'izay rehefa atao fikonan-doam-pirenena zany dia satria tsika hanova constitution zao ato dia asika io satria amin'izao fotoana izao ngery mendrika nitsoan'le fanjakana anankiray taona momba ny tontolo iainana atao anatin'ny constitution teo dia any amin'ny préambule sisa no misy an'izany atao hoe environnement sy ressources naturelles zany fa tsy tonga saina mihitsy dia ny zava-misy amin'izao fotoana izao koa efa hatramin'izay zay tsy mihoatra ny ray isan-jato ny budget mpanjakana eto momba ny tontolo iainana tsy mihoatra ny aotra faingo enina isan-jato momba ny jono tsy mihoatra ny aotra faingo 2 isan-jato eto anao dia gaga momba ny arena kibon'ny tany nefa ny arena kibon'ny tany mampiditra vola be indrindra eto amin'ity firenena ity zavatra misy eny amin'ny terrain zany rehefa zany no teti-bolam-panjakana tsy misy mpiasa-panjakana manara-maso an'ireny natao fananina mihitsy ve zany hanaovana variboby ny arena-pirenena dia eo tsika ny tokony ho tonga saina raha ovy zay ka aovy zay laharany tontolo iainana sy ny arena voajanahary zay ao anatin'ny lalam-pandrenana dia mba mety hiakatra ny rang protocolaire ny environnement sy ny ressources naturelles eto Madagasikara dia miraha miresaka rafitra ianao zany dia mifamatotra amin'izay daholo no mety hitondra fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Iverina kely any amin'ilay resaka fikonan-doham-pirenena sika ianao moa teo ny teny hoe mbola tsy hita mazava hoe aiza ny soron-dalana andehanana ao anatiny izay fanombohan'ny fikonan-doham-pirenena izay raha tiaraka hiroso ilay fikonan-doham-pirenena endrika fikonan-doham-pirenena manahoana no ataontsika hoe andrasan'ny firaisamonim-pirenena ny Alliance Vargasy mety ahafahana mitondra an'izany sosi-kevitra rehetrarehetra sy ataontsika hoe fanavaozana tiana hoentina eto amin'ny firenena izay Andriamatoa Razaka Manarina. Le izy efa tsara aloha ny hoe fiarahana miasa zay aloha zava-dehibe zay
ny filohan'ny fanavozana moa zany dia ny FFKM no mitarika ny tsika na ara-morary na ahoana dia misy ny ministerany fanavozana ihany koa moa zany zay efa manao ny ainy tsy zavatra amin'izao fotoana izao fa tsy maintsy miara-miasa amin'ilay comité de pilotage le FFKM izy dia tsy maintsy mifandrindra saina sy mifandrindra lalana zany izy eo fa eo amin'ny fanatanterahana azy mihitsy na ny fotony zany na amin'ilay miakatra dia izay firaisy amin'ny pirenena ho eo foana zay zany anara-maso hatramin'ny farany asanay zay sao dia lazainareo manakina indray zany zay fa asan'ny firaisy amin'ny pirenena ny manaraka ny politique publique dia anisan'izany io fanaovana ny fikonan-doha-pirenena io dia izay ho eo foana dia verina ihany keo hoe raha vao tsy ina moa ty izy inclusif le izy mampianty ositsika amin'ny teny gasy amin'izao fotoana izao dia tsy tafavoaka tsika eo nefa ny olana amin'izay fotoana izay ny fomba andravonana ny hevitra rehetrarehetra ny tena atahoran'ny olona foana rehefa misy nahatrikasa fotsiny ary dia sao dia efa ao ary ny valiny dia moa fotsiny nasaina mikivorivory dia izay tokony rahantsika rehetra manara-maso anio fotoana amin'to-pirenena io misy manana modèle de société be da be ny état unitaire état fédéral état provincial zay koa manana hoe mety mahasoa an'ity Madagasikara ny izy mba tsisy ny fisaraham-bazana zany fa tsika tamin'ny andron'ny colonisation mantsy dia nisy le hoe zarazarao anjakana fa tsika tokony mamoy manindraindra amin'izao fotoana izao hoe atambatambary adanana zany dia izay ny tokony hevitra entitsika zany hitondrana ny io fikonan-doha-pirenena io sy ny vokany rehetrarehetra ahafahana mametraka ny fanavozana rehetrarehetra miresaka an'izay mihitsy mantsika io zao anisana tsidika telo hoe samy manao ny fikonan-doha-pirenenany any ny rafitra tsirairay io zao ny voafarany teo tanterahana teo ny fikonan-doha-pirenena ny tanora ny firaisamon'ny pirenena ihany koa samy nanany azy ny tontolo iainana nisy an'ireny asiza ny tanterahany reny amin'ny fomba ahoana zany ataontsika hoe endrika mety ahafahana mampivondrona an'ireny hevitra rehetra reny mba tena hoe ny hevitra reny no tonga fa tsy tonga amin'le nambarana teo sao dia efa ihany mivaliny ka tonga amina fifanarahana zay ny teneny hoe ny anay moa zany na ny anay firaisamon'ny pirenena moa zany dia fanindran-dalana amin'ny hevitra ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao profony zany nanokatra ny atrikasa nataon'ny teto Analamanga ny firaisamon'ny pirenena zany ny zareo tao amin'ny faritra Analamanga ary namarana azy nisy solitena ny ministerany fanavozana koa tao teniteny mihitsy ilay tale général tao hoe ho raisinay ty ary iresaka aminareo comité de pilotage ny firaisamon'ny pirenena koa zahay dia ho avondronay miaraka amin'ny sasany ty dia izay ny antenaina zay fanontaniana zay tsy tokony aty amiko mipetraka fa any amin'ny ministère amin'ny fanavozana sy any amin'ny FFKM sy ny comité de pilotage eo amin'ny primature fa raha tena atao tsara le asa azo atao tsara zany ka hoe avondrona daholo aloha zany le zay nanao rehetrarehetra dia ireny indray no ampiasaina rehefa anao an'le miainga avy any fotony ataony amin'le hoe fikonan-doha communautaire zany fa ino nefa ny ataontsika hoe veriny firaisamon'ny pirenena fa lahara-pahamehana ary tokony tena hodiniana mety ho FDP ve ny azoko ilazana azy ao anatin'izay fikonan-doha-pirenena za dia miverina any amin'le zavatra anankitelo teo foana le hoe miankina amin'ireo daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ty concertation ty efa tonga any amin'le tokony hamoaka viana iraisana lavitrezaka mety 2050 mety 2060 ny zavatra misy mantsy araka le niteneniko teo amboalohany teo le hoe mody mitondra ny vinany foana le zay filoha-pirenena tonga eo dia 10 taona iny dia soloana indray fa tokony misy vina-pirenena iraisana misy mandritra ny taona maromaro dia zay filoha-pirenena mifandimby eo manatanteraka an'iny ny atao fa tsy mamorona vaovao dia ny anankiray faharoa le resaka fitsinjaram-pahefana le resaka gouvernance et territoire io zany tena zava-dehibe mihitsy io satria tena raha mahalalaka koa noho ny tsy fisiany décentralisation dia tsy nandroso mihitsy ny tany amin'ny faritra dia io zao efa raha diso efa naverina le fa tsy haiko ny fomba fanatanterahana azy zany dia resaka hoe budget provincial le nifoanany général Ramanasoa tamin'ny 73 dia ohatrany hoe averina izy iny amin'izao fotoana izao tsy haiko efa mba mety ho tanteraka ve fa tena mitondra aina be ho any amin'ny faritra iny zavatra iny dia ny anankiray fahatelo le niresafa ny kolikoly eo zany io tsy maintsy tena ny tompon-takan'i Madagasikara ny kolikoly efa tao anatin'ny 20 taona zao dia ny fitsarana ny fananantany sy ny force de l'ordre reo foana zany dia izay mahatonga ana miteny ege amin'le système anticorruption hoe dia rehefa misy zany dia misy recommandation be da be ao anatin'le tatitra na atelier atao dia tsy
tsy mba misimisy hevitra hoe ahoana ny fomba hanenana an'io aingana dia aingana. Averinao foana le resaka hoe fitsinjaram-pahefana be dia be ihany koa no samy mivoy an'izay fa tony ahoana le tena hoe fitsinjaram-pahefana resahana ao anatin'izay so lasa totsika hoe teny entina hitondrana azy fotsiny fa samy manana ny fitsinjaram-pahefana aminy. Ka tsy afaka hitenitsika izao hoe inona ny tena mety zany zay ilavana ny lefikeonandoha. Raha za zao raha zany anontanianao zay nefa nizaraiko maly dia zaraiko province efatra Madagasikara na andrefana avaratra tsy dia ataoko ao anatiny eo nomerina cinq côté samy misy ao dia amin'izay tsy mifanditra intsony dia atao capitale administrative i Analamanga fa i Manjakandriana lasa ny Madagasikara Atsinanana, Antsorobe lasa Madagasikara Andrefana avaratra, Ankazombe lasa Madagasikara Andrefana ary Andramasina lasa Madagasikara Atsimo. Dia samy misy plateau sy misy côte sy misy port daholo ny province anankiefatra. Zay hevitra manokana zany Fa ny sasany moa manao hoe fédéralisme koa hoe tsy ratsy raha tsy voizina amin'ny resaka ara-poko sy amin'ny resaka politika. Ny Suisse nge fédéral, Allemagne nge fédéral, États-Unis nge fédéral fa mety tsara izy. Dia amin'ny resaka anona koa sasy resaka ihany tsika ianao resaka hoe filoham-pirenena. Za tsy dia d'accord loatra n'ity filoham-pirenena manana pouvoir mafy be ty dia satria ohatran'ny hoe tsy mifanahaka amin'ny kolotsaina malagasy le izy. Asa raha tadidinao ny Iramaly eo le hoe Madirovalo, le fitondranon-drazana sy le fokotany zany atao symbolika le filoha lehibe. Aleo ny prime ministre no tondra dia rehefa misy ny korotana dia le prime ministre ny voadona fa tsy ny firenena ray manontolo. Satria olona tsy manana pouvoir koa ny any ambony any dia ohatran'izany Israel ange ohatr'izany. Resaka kely ny lafiny sosialitsika satria tsy azontsika ialana ihany koa ny amin'ny firaisamonim-pirenena mety mifampiresaka ihany koa ny amin'ny olom-pirenena tsirairay iverintsika ny tany amin'ny 5 septambra nanombohan'ny hetsika ary tonga hatramin'ny fionganan'ny fitondrana filoha teo alohan'ny Rajoelina tia amin'ny 9 volana nitondran'ny fitondrana fanavaozana isika raha mijery an'izay lafiny sosialy zay manahoana ny fomba fijery ny firaisamonim-pirenena ny ataontsika hoe firosonana ny fanavaozana raha miresaka n'izay tontolo sosialy eto Madagasikara isika tompoko. Manao ezaka lehibe ny fanavaozana. Ny zavatra misy koa aloha tsy tonga dia azo oharina hoe fanavaozana sy tsy fanavaozana le izy satria izao mila manaiky tsika fa misy ny continuité de l'État. Rehefa manao ny flyover zao tsika amin'izao fotoana zao dia tsika Rajoelina nanao an'io. Any fitondram-panjakana io ary mpamatsy vola manao ny zavatra io. Io zao ny téléphérique koa hotoizana sasy toizana dia atao hoe Rajoelina. Zay mampalahelo mpitondra eto amintsika zany tsy samandoka an'le tany aloha mihitsy izy fa ny azy ihany ny fantany. Dia raha ny ara-tsosialy ny resahany ao ohatran'ny efa nilamindamina ohatran'ny resaka rano. Mbola misy ihany nanjiro ary ohatran'ny misy keo na zay ary mbola misy keo fa tsy mbola tena be da be loatsy ohatran'le tamin'ny taona lasa tany ange tena nahatsiravina nampalahelo mihitsy. Dia ny famonjena ny tamatavy izy zao mba tena hitako hoe mba nisy fivoarana arak'izay tokony izy fa ny zava-manahirina amin'izao fotoatra izao efa fantatritsika tsika izy any tena manao an'io sy mivoy an'io ty resaka fangalaran'olona ty zany akoatran'le resaka varira satria le gasy zany miniminy foana le miniminy foana teko lazaiko io no le mpanao azy satria ohatrany hoe ampiasaina amin'le hoe tedavana vato ery volamena etc dia hoe na anaovana sorona. Dia mety mino fa mety misy mpanao politika mamoy anazy eo ao ambadika eo dia izay tena angatahana tanandroa amin'ny fitondram-patakana mihitsy mba avoay zay marina mba hitana kely azy mba hifanomezan-tanana. Fa tsika kosa tsy d'accord amin'ny resaka hoe fitsaram-bahoaka fa le fitsaram-bahoaka mbola toy an'le kolokolo be da be nisy tany fitsarana hatramin'izay ihany dia lasa tsy mahatoky an'le fitsarana intsony le olona satria nisy kolikoly fananatany fitsarana sy ny force de l'ordre ny resahako teo hoe champion de Madagasikara dia mbola mitoy izay zavatra ka tokony mamerina izay fitokisana amin'ny fitsarana izay ny fanavaozana ary miezaka kosa manao mangarahara amin'ireo raharaha rehetrarehetra mikasika ny reny fangalaran'olona sy zavatra mamofady eto amin'ny firenena ireny. Miresaka ny zava-misy amin'izao fotoan'izao izay mihitsy ianao be dia be moa no miresaka samy manana ny fandraisana azy hoe fanakorontanana sy fanakorontanana fa karazana fandraisana rehetra manahoana zany ny andrasana amin'ny fitondram-panjakana amina zava-misy amina firenena tahaka ny zava-misy amin'izao fotoan'izao Andriamatondra. Le mangarahara zany amin'le tantara zany misy ny hoe secret en instruction mijanona amin'izay tsika fa arak'izay azony atao zany tokony mba avoakany kosa zany le vahoaka satria ministry fitsarana zao efa miteny efa misy olona zato mahery ny voasambotra mahakasika an'io zany fa misy koa ny olona le manararoatra ny
ny vadiny sipasipany ihany no mangalariny sisisasisa no le zava-misy amin'izao fotoana izao fa mitaitaina daholo ny olona sady na tsika sianao ny zanako ary mivoaka irevelere fa manahirana mihitsy ka izay traumatisme zay zany nidetavin'le te-hanongana na ny mpanohatra zay mety manana eritreritratsy amin'izany dia tokony avoaka le fanjakana zany a ny lalakizorana sy ny mety anadioan'ny saim-bahoaka amin'ity raharaha ty fa tena mahatsiravina be le fiainana amin'izao fotoana izao. Resaka ihany moa tsika mamaraparana ny fandaharana ihany koa ataontsika hoe ao anatina fijerena ny lafiny tontolo iainana ary manahoana ny mety hoe andraikitra na mety hoviana ny alliance voargasy sy ny andrasana ihany koa ny amin'izay sehatra ny tontolo iainana izay sy ny arena kibon-tany izay mifandray amin'izay lafiny ara-tontolo iainana izay sy ny resaka ara-tany izay nyresahanao teo moa zany ao anatin'izao fanavaozana izao ny mety ho sosikevitra ihany koa ny amin'ireo sehatra ny resaka teoreo Andriamantondrano. Miverina amin'le ady amin'ny kolokolo sy ny karazany teo antsika efa niteny ady teo hoe tokony ampiakarina ny rang protocolaire ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary zany ao anatin'ny lalam-pandrenana eto Madagasikara. Tokony hajanona koa ny fandringanana isan-karazany misy eto amin'ity firenena ity zany. Fantatritsika ohatra zao fa 100,000 hectares isa-taona ny ala voajanahary potika eto amin'ity firenena ity nanomboka tamin'ny 700 tamin'ny andron'ny fahampanjaka rana valona faharoa dia efa nisy ny atao hoe code de 305 article izay nisy article 5 miaro ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Tonga ny colon nanangana ny hery protégé izy nanomboka tamin'ny 1927 tafajanjanona teo any le tantara fa vao tonga ny fahaleovantena tonga dia ohatran'ny rongatritsika atraony hoe soavaly tapafe mipotehana daholo ty soiombonana rehetrarehetra ty zava-misy amin'izao fotoana izao tsy haiky miendrika nanahita an'ireny fa za tena mahita mihitsy tena niena tsisy oatra zany ny ino moa ty izy ny loharano ny renirano rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Inona ny antony anankiray mahatonga an'izany le tandavanala tsy nanana iny ange no réservoir ny ranontsika eto Madagasikara dia potehana foana le ala potehana foana le ala miena ny fitazomana ny rano eto amin'ity firenena ity sady tondra drano rehefa avy eo satria tsisy mitazona intsony le orana rehefa tsisy ny ala zany dia tia eto fa nitondra drano sy ny ahitany dia isesisesy foana raha tsy makafaipitra aingana be tsika dia eo moa le fahadalana besaky nataon'le fitondrana teo aloha resaka anivatsiva autoroute indray tao anatin'ny corridor forestier atsinanana tena tonga dia fanomboana ny ain'ny malagasy ray manontolo iny ka io mbola iangaviana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao efa nanakevitra ihany le prime ministre teo aloha teo tokony toejina le prime ministre amin'izao fotoana izao le hanao le route du riz le avy aty loatra zany rehefa vita le raha atao ihany le autoroute atreran'ny Zorobe iny dia hatrany aloatra dia tohizana makany tena tsara be iny hevitra io satria tsy resaka fiarovana ny tontolo iainana fotsiny fa resaka ihany koa ara-ekonomika miitsoka ny ao be lalanao zany amin'ny akapobeany ka raha mahavita lalantsika avao tonga dia manitsy makany Atsiranana tena arabasoa arabatsara zany fa le lalana ny tena olana tamin'ny lalana mierain'deo dia ny tao mandraky amin'le camion raha iny ny elana dia azo atao tsara mihitsy manao ny lalana iny dia miaka raha makany digo ny ilany miverina aty amin'ny herin'ny 44 indray dia ary amin'ny herin'deo no atsaraina na ny train koa atsaraina zany fa tsisy mana dia amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny akapobeana miverina amin'le tsy famaizana teo mila faizina arak'izay tratra mihitsy indrindra ireo olona ambony izay manao ny ina moa ty izy ty fanondranana tsy ara-dalàna na rena voajanahary eto Madagasikara reny misy mbola tsy voatsara araky ny lazaiko amin'izao fotoana izao dia koa mampieritreritra be koa le ty haute cour de justice ty madio be mihitsy le trano ambobo satria tsy misy olona tsaraina mihitsy hatran'izao ianao ny tenen'le 3800 milliards de ariary voahodikodina atao anatin'ny efataona iny aiza ny mise en accusation an'ireny nanino ireny tsy vita tamin'ny session parlementaire teo dia zay dia mitahaky mihitsy tokony faizina arak'izay tratra satria ny ain'ny malagasy ny nompitehana amin'ireny aiza hoe dia ny apa-efatra ny teti-bola-panjakana dia tsy hitanina lehany dia le malagasy nefa mahantra amin'ny trongo vahomoana tsy mijanona amin'izao fotoana izao. Eny ary mamarana ny fandarantsika Andriamantondrano razaka manarina toro vahindrehetra raisina tao anatin'ny fandarana la invité du jour nefa mety manana afatra ianao tiana hoentina mety tao anatiny tianao nyresana tao anatin'ny fandarana kanefa tsy tao anatin'ny fanontaniana mipetraka dia fotoana izao ahafahanao mitondra an'izay tompoko. Raha ny afatra moa be da be fa ny zavatra tiany ampara fotsiny dia ny mikasika hoan'ny firaisamonim-pirenena ray manontolo ty afatra ataoko ty avy any mantsy tokony hafanganana arak'izay tratra ny avis de constitutionnalité ny conseil économique social et culturel
misy miteny mantsy efa manino io zao natsangana fa tsy rehefa vita ny constitution fa atsangana ny io zany conseil économique social culturel izay misy ny herivelona rehetra hoy ato teo a dia io ny afaka miatrika mety olana rehetrarehetra andavanandro ny malagasy sy anome sosikevitra zany satria vondron'olona tsy politika io zavatra io ny anankiray faharoa zay tena mankararenay misy koa dia ty resaka le lalàna mahakasika ny fiarovana amin'ny mpiariny zon'olombelona ty sy ny mpisitona lakolosy zany dia mampalahelo zao fa amin'ny septambra ho avy zao a isy a fivorim-be eto amin'ny Océan Indiana mikasika amin'ny mpisitona lakolosy Madagasikara nefa tsy manana lalàna momba an'izany dia mamiangavy zay raha azo atao a mba avoay anatin'ny session extraordinaire ny lalàna mikasika ny mpisitona lakolosy io a sy ny fiarovana ny firaisana amin'ny pirenena ihany koa satria mampalahelo le olona miezaka amin'ny teny zany a izy indray no mahazo zava-doza misy maty asa adinonareo ry Rakotoarisy Henri tany Beparazy ry Atomani Alily tany Ambanja misy mandositra mivoaka amin'ny Madagasikara le olona noho ny fiarovany soa eo ambonantsika dia akoatran'izay moa le iny tena ngeza be koa ny resaka le lalàna mahakasika ny accès à l'information à caractère public iny izay tena ny information iny no mitondra ny hevitra rehetrarehetra ahafahana manatsara raha misy olona mantsy le fisin'le information ny azahoany vola afeniny sy ny soniany any ambadika dia iny tokony mba voizina mba avoaka ihany koa anatina session extraordinaire mihitsy zany fa reo zavatra reo CEC a lalàna momba ny mpisitona lakolosy a ny lalàna momba ny accès à l'information raha reo mivoaka amin'ny session extraordinaire tena misy zadehibe a anatsara ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Ankasitrahana feno ianao Andriamatoa filohan'ny Alliance Voargasy nanaiky nasaina tato anatin'ny fandaharana l'invité du jour tamin'ny tany tompoko. Makasitraka indrindra mendrika dia mirary soa ho an'ny Real TV. Ankasitrahana feno ihany koa sika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ity alina zoma ity izay ny mamarana ny fandaharantsika metraka ny mandrapitafatra amin'ny alatsinainy toy izao indray. Veloma toko lasy toko vavy.